Nahary satria tsy nisy izao raha tsy teo izy nagnamia fofikaigna antsika ary koa magnano ny azafady raha mandray koa magnarak'izay asorona mpantsiny satria mitsiny dia kara antsy malanitra ka izay tsy mahay mandramy anazy dia teto fanony andraikitra zarazara toerana dia mitainako tarehisana logistika no irany solotenazy karaha amoahana amin'ny fomba ofisialy ny promotion anankitelo dia ny promotion kanto ny promotion sahy sy ny promotion masy tanàna sy afanina koa neny vahoaka Tomasa amoaka promotion fatelo ambin'ny folo anareo androany mirary soa anareo manakona androany mahazo izay mandrikanareo azay mbola ny fianarana dia manangianao tompoko andray fitenenana ho an'ireto zanantsika sy reto tanora hivoaka androany ireto metsika teky izy tompo lasy tompo vavy misy olotena any Ramatoa Naharamamy Use izay filohanevitry ny antena misy olotena ny préfet Tomasa Ramatoa lehibe Sandrara avy ao amin'ny fetivin'ny Tomasa abe manatrika eto isika ray aman-dreny mitotona andro mitotona fotsy na androna rano sekoly atsika jiaby tao aketo klasy vavy voalohany teninay dia misaotra Zagnahary antsika jiaby samy kanto sary masova reto niany faharoa magnarak'izay dia mitondra teny fialantsiny avy amin'ny Andriamatoa sy afaka manatrika izao mandeha fanay reto misototena azy sy ameo voninahitra izao izao ny fahatelo dia aravaina nareo satria nanomana fotoana ianarana fa kosa dia izao azy ary fianarana zegny amin'ny lafo jiaby tsy amin'ny filière izay aramina ny université fa na amin'ny fahaizana miaina na amin'ny fahaizana miasa mahavita tia aravaina nareo ray aman-dreny nanohana ny zanaka tamin'ny lafiny jiaby sarotra izay voalazan'ny Ramatoa teo fa anisan'ny toeram-piofanana voalohany indrindra teto Tomasa ary dia misy famohana mpianatra ety amin'ny fitondram-panjakana dia izao ny olo manam-pahaizana ny olo nahazo diplôma ny anjara asanareo ka na ino na ino asa ataonareo any anehoy fitiavana tanindrazana anehoy fitiavana mpiara-monina aminareo anehoy indrindra hitondrana hafatra aminareo ihany dia ny fifidiana neganeny tsy misy da ary raha tompona andraikitra dia mandray andraikitra amin'ny firenena kaitsolava korany mirary soa nareo jiaby ahita asy amin'ny andraikitra izay atao koa dia mirary soa nareo hatrany hatrany miverina makasitraka nareo teny ny mitondra fanjakana zay mafonja sy lehibe tokoa zany ka dia mety manantena fahorazitsika isika rehetra ny voalohany teninay dia ny fisaoranan'Andriamanitra satria azy izao rehetra izao taratra sahady ny fahamatorana ao anatin'ny sekoly ny fisiana famoahana andiana mpianatra tahaka izao taratra ny fahamatorana io alerany manarak'izay dia misaotra ihany koa ireo mpandraharaha rehetra ny mpampianatra rehetra satria raha tonga amin'izao fotoana izao tsika dia satria nisy Butuli Ateshka Agassi mahery fotsiny nareo vitatsika vetivety fa azo manana makasitraka etika tompoko mazo toerana ianareo makasitraka tompoko mazo toerana ianareo efatraminadana one master communication Vaonasoa Saintia Mirienne voie droit Voninarina Zosia Tui
Dia kastana yana macam lawangan dia merasukan dari wajah yang jua kita suam di awalin. Maka sih dia kan dia kastana dia pian dia sudah dari macam lawangan yang kuat dia merasukan dari iya. Dia kastana itu ada matuta di kabuneta maka sih dia kan dari macam Muha Angela Rasafi Indriana Florea Tahindana Ari Rafi Hena Makassar yang mulai berdiri di Karabuni Rakisin di Karabun Makassar yang tidak tuh dia masukkan yang ada yang akan berangkat dia ada juga sekian raya di Pansestion Começa a sana da sua Fabiuni Raisan Comunicação Silencial Mana Sabi da sua Dia dalam Makassar yang lain Makassar ini dulu Dia bisa dalam adanya Dia kan yang prefektura Dia makasih dekat dalam Menataya Jum Dia menganggap raya bahwa di Zele Wistin Ani Komunikasyon Miswana Asrina Trua Moïse Kevin Faliana Marie Angela Racelisson Falitina Junior Judas Flavienne Sintaka Malala Ernestino Rua T Au Manusia de Marmar Daki Leli Banya Diana Makasih dekat Madame Irina et Mazubel dari Regis Itu yang teruana jika merasa Madame Irina Ruvadiana Rasafi Kutu Jadi Raina Tuan Ru Abila Raminu Harisua Safitra Marsi Andriana Loren Elias Kasari Vita Saad Makasih cakap Makassar yang paganda deh atau verbuan ramse Malampi Eloge Asnan Tulu Janari Sonsiska Kan Alana Idekel Zai Makasih dengan ada lagi ya Besya Kira-kira pula ya kabiko ya Jawa Makasih dengan itu Makasih dengan lo Mesya Getonea di mana ni Mesya Sahid ya Zana itu diploma komera Raha Ribala Rajana Lorosia Makasih dengan Dina Makasih dengan Mesya Indonesia pada saat Mesya Evita Isara diploma Fabrice
navoakanay teto anivon'ny Université Privée de Madagascar eto Toamasina. Reto mpianatra telopolo amby zato mpianatra reto dia nivoaka tamin'ny lalam-pifanana efatra samihafa izay misy eto amin'ny Prima Toamasina dia ny gestion et management, eo ihany koa ny commerce et marketing, ny droit ary ny communication. Reto mpianatra reto moa zany raha tsahivina dia andiany fahatelo ambin'ny folo, zany hoe promotion fahatelo ambin'ny folo nivoaka teto anivon'ny Prima eto Toamasina. Izahay ato amin'ny Université Privée de Madagascar raha tsahivina kely dia mankalaza ny fahadimy ambin'ny folo taona ny sokafanay amin'ny ity taona ity ka mbola ao anatin'ny tsara izany fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona izany izahay. Ao anatin'izay fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona izay dia mitohy ny activité pédagogique toy ny fampianarana sy ny famoahana andia mpianatra toy izao fa eo ihany koa ny activité culturelle maro isan-karazany sy ny fihaonana ara-panatanjahantena izay hoentinay mankalaza izany fahadimy ambin'ny folo taona izay mitsorona izany. Efa nolazainay tamin'ny fotoam-pankalazana ihany fa averina fa ny tsangam-bato izay hotanterahanay zany mandritra ity fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona nitsoron'ny Prima ity dia ny famorenana ny trano fianarana ho azy manokana ho an'ny Prima eto Toamasina izay ny Prima eto Toamasina moa zany amin'izao fotoan'izao dia mbola ery bazary kely no misy azy fa izay zany ezaka lehibe ho ataonay tsangam-bato izay fahadimy ambin'ny folo taona nitsoronay teto izay. Reto mpianatra reto kosa ao aoriana amin'izao fampitany fianarana izao dia misy amin'izy ireo ny mbola anory fianarana eto amin'ny Prima ihany, ny nahazo BTS haka ny diplôme de licence, ny nahazo licence haka ny master 1, ny nahazo master 1 haka ny master 2 ary misy amin'izy ireo ihany koa ny efa miditra sahady eny amin'ny CHNIAS. Mariana moa zany fa ny mari-pahaizana izay mivoaka teto amin'ny Université Privée de Madagascar dia ara-dalàna ara-panjakana ka noho izany ireo concours rehetra izay anisana mampiasa fanjakana dia azo mpianatra ny Prima arahana. Ankoatra izay dia ny master 2 na ny licence na ny master 1 na ny DPS dia efa reconnu amin'ny fonction publique avokoa ary efa habilité par l'État raha ho an'ny mari-pahaizana. Tamin'ity taom-pianarana roa amby roapolo sy roa arivo, telo amby roapolo sy roa arivo ity dia nanokatra lalam-pifanana anankiray vaovao ny Prima eto Toamasina dia tsy iny zany fa ny paramédico. Efa nanomboka nianatra tamin'ny volana Desambra teo ny L1 en paramédico izay promotion voalohany ho an'ny Prima eto Toamasina ho an'ny paramédico izy ity dia amin'izao fotoan'izao ireo mpianatra ao amin'ny filière paramédico efa manatanteraka ny stage eny anivon'ny toeram-pitsaboana ary efa mandeha tsakany sy andava ny fampianarana sy ny fanabeazana izay omeny ireo moniteur sy monitrice paramédico, infirmière sy sage-femme ary ireo dokotera izay misahana izany andraikitra fanabeazana izany. Sisy sehatra nafana na tombavana tamin'izay hoe sehatra zay? Voalohany tegna maro didina tsy maintsy arahana. Ao ny misy fiaviana agnatiny akao dia misy fanetran-tegna koa. Voalohany tegna didina arahana tsy maintsy manetry tegna maloha dia zany tegna maro didina. Dika ve zany hoe efa niomany ianao sady tsy napoizina le izy? Tsy napoisiko le izy. Tegna tsy napoisiko, tegna faly be. Fa dia misy message kely hoanao amin'izany sy promotion andimbenareo? Voalohany teneniko mianara araka hoe ny fianarana lova tsara indrindra. Anao raha olo mahay zany ianao tsy mbô very mandeha zany dia tohizo hatrany dia izao mbola ohatra ka mbola misy manonana araka fianarana dia tohizo foana fa maro olo amin'izao zany mbô te hianatra koa fa tsy tafianatra satria ao amin'ny le resaka fanohana dia izao zany mianara tsara mba ho reharehan'ny ray aman-dreny, reharehan'ny firenena koa izay azo Arma complet de la filière. Tiraka loli mine gestion management.